Ny laza ho afapo tao anatin'ity fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana ity moa any avy eo anivo ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny ahatonga ny fahadiovana ho kolotsain'ny malagasy izay ny tanjona tamin'ity androndroany ity ary nisy ihany koa ny fiarahamentana ho an'ny ananana tontolo mirindra sy madio ho hiatrany avy eo anivo nyity ministera ity. Sorana bebe makasitraka satria na dia hoe sambany ary tsika nanao an'iny hoe etsika anankiray natao hoe andro tsy fiasana nefa andehanana ny ampiasana indray anadiovana sy karakarana ny manodidina dia hita zany hoe nafinaritra dia ny hoe aisika rehefa miara-mentana ohatr'izay dia tena mafeno tanàna manadio ary hita zany amin'ity indray mandeha ity zany hoe raha ohatraan'izao no mitohy amin'ny resaka hoe fanentanana ary le fanentanana dia hoe ho anasy ho anao le izy lay tombontsoako sy tombontsoanao ary lay ifampizarantsika dia hoy zay hoe zava-dehibe ministera fahasalamam-bahoaka aloha zany dia mandinika mihitsy amin'izao fotoan'izao hoe raha ohatran'izao no ataontsika fiainana dia mba misy fotoana elatsasatra mpitsabo eny amin'ny tombom-pahasalamana andinihana indray hoe inona zavatra tokony ho atao sy ny hatsaraina ao anaty tombom-pahasalamana fa tsy variana andray marary isanandro satria rehefa madio tak'izao tsika dia miena ny aretina ary ny malagasy salama zany no ampandroso Madagasikara. Za zany mino hoe raha tak'izao ny fomba fiasantsika amin'izany hoe andro nasionaly zany na andro androm-pirenena ho amin'ny fanadiovana dia hoy aho hoe misy iny ohatr'izao ary indrindra ny amin'ny hoe tsy ataontsika andeha mandeha tak'izao ihany fa ho ataontsika mandrakariva zany hoe adio zany indray tsy ny teto andrenivohitra ihany tsy ny tany amin'ny distrika lehibe sy faheno andavanandro fa tena Madagasikara ray manontolo samy nandray ndraiky etontsika ny amin'ny radio sy ny télé izay mampita